Fa miarabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy ny fiangonana Croissant Vassy Madagasikara amin'izao talata 7 ambin'ny folo ny volana aogositra taona 2024 izao. Afifaliana foana no izarana ianareo ny raso-diny fahamarinana izay nosoratany lelan'Andriamanitra Pasteur Kisoya Kilome izay filoham-panorina ny fiangonana Croissant Vassy manerana an-tany. Anasanao ary fantokatrany fa ny lohahevitry ny raso dia antsika anio dia hoe ny fitoriana ny filazantsara no tokony fatoanao voalohany. Amen. Ten'Andriamanitra hitany kafanana izany arany dia ao amin'ny Mateo 4:7-7. Vakiko anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fankatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Amen. Anasanao ifantokatrany arany fa hiditra amin'ny famelabelarany lelan'Andriamanitra goavana isika amin'izao fotoana izao. Ny filazantsara no lahara-pameana amin'Andriamanitra. Izany zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra satria ao izany hoe amin'ny alalan'ny filazantsara no anehoana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Manamarina izany aho ireo manatoko voalohany 7:12. Na miseho mazava ny fiainana sy ny tsy fahafatesana tamin'ny alalan'ny filazantsara izy Andriamanitra io Andiany avy vakitsika ny Timoty 2:1-10. Vakito izao ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomena ny zanalahy tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanafiaina mandrakizay. Amen. Izany teny izany dia ao amin'izao toko 7:4. Alleluia. Naniraka an'i Jesosy ho faty noho ny fahotany izao tontolo izao Andriamanitra. Koa izay mino azy dia manafiaina mandrakizay. Tsy misy zava-dehibe loatra noho izany tena zava-dehibe izany. Izany no tsy maintsy hanovanao lahara-pameana ny fitoriana filazantsara. Toriana zanaiza izany ataovy amin'ny fahafanampo izany sy ny firehetan'ny fanahy ao anatinao. Mifantoka amin'ny fiainanao sy ny mombanao rehetra ihany koa ny lanitra izay manontolo rehefa ataonao lahara-pameana izany filazantsara izany, izany fitoriana filazantsara izany. Lasa toerana foiben'Andriamanitra ny tranonao, toerana fiasany miaraka amin'ny anjely maro mivezivezy mivoaka sy miditra tsy miato manatanteraka ny andraikiny avy amin'Andriamanitra. Alleluia. Aoka ny fitoriana ny filazantsara no ifantohanao voalohany dia andeha ao anaty fahamatsian'Andriamanitra mandrakariva ianao. Amin'ny fotoana ianao maniry zavatra dia omeny lanitra izany satria nahoana? Satria ny anjely dia entitra amin'ny fanarahana toromarika anome antoka fa izay rehetra takinao dia omenanao zany araka ny nosoratan'ny mpanao salamo hoe amin'ny salamo 23:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova mpiandry ka tsy hanan-java mahory. Amen. Akorizay rehefa mifantoka amin'ny fitoriana filazantsara ianao, ny anjely masin'Andriamanitra dia miara-miasa aminao mandrafa ny fanoherana sy ny mahatonga ny fahavalo io anatrehanao zany. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Salamo 1:7 ny 10:10 ka hatramin'ny 1:10 ny anaran'i Jesosy. Dia tsy hisy loza anjoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy andidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Amen. Mahatalanjona izany izany ny fiainan'ny mpamonjy sy fanahy reto Ny ajen'Andriamanitra dia miasa mandrakariva ho anao.